miarahaba tsika rehetra sady mijery Facebook za io nohiditra kely amin'ity affaire Meza ity izay niresahany Kotolela Maitsoambo ny maraina teo. Tsara ho fantatry lary Kotolela Maitsoambo fa ny ministre ny serasera sy kolotsaina dia miay mandrakarivo ny atao hoe soatoavina mahamalagasy ka rariny sy hitsiny zany raha aneo ny heviny izy makasika iny raha Meza iny satria mifanohatra tanteraka amin'ny soatoavina mahamalagasy ireny ny famoahana ampabe-maso ny horonantsary izay tsy tokony aseho masoandro reny. Andraikitry ny ministre ny serasera sy kolotsaina raha teo no mampianatra sady manoro ary mampahafantatra mampahalala ny lalàna mifehiny serasera sy kolotsaina eto amin'ny tanin'ny Republikan'i Madagasikara. Na amin'ny lafininina zany, na amin'ny lafininina heloka eo anatrahan'ny fiarahamonina ny famoahana ny ary fanalam-baraka ampabe-maso izay natao an'ny Meza teto amin'ny tambanjotra serasera Facebook. Voaingana raha teo nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zony vehivavy isika teto a Madagasikara na ama-ministre na ama-vehivavy azy fotsiny zany ny ministre ny serasera sy kolotsaina dia zava-dehibe aminazy ny fiarovana ny maha-olombelona any Meza satria moa zany zavatra anankiroa niresahany Koto dia makasika ny volamena indray zany tsy haiko hoe angamba mila voatiary Koto na tsy malala ny atao hoe fitsinjarana andraikitra isam-baratongany tsy anjaran'ny ministre ny serasera sy kolotsaina raha velively koa zany ny anao tatitra makasika iny affaire volamena iny. Mazava izany fa samy amin'ny andraikiny ny tsirairay eto amin'ny tanin'ny Republikan'i Madagasikara araka zay nolazaiko. Tsara ho fantatra fa tanitandalana koa isika eto Madagasikara ka tsy zay tianao atao no afaka ataonao eto amintsika. Ny zavatra iara-malala mantsy Koto zany zavatra efa manana fahaizana manokana mampirisika ny olona amin'ny zavatra tsy manjary eny na eny amin'ny toerana na any amin'ny fiarahamonina misy azy aza satria efa hita izy ary tsapa fa olona maty fanahy satria sahy maniratsira ny fitondram-panjakana izay ray aman-dreny loavina eto amin'ny firenena misy atsika dia satria zany tsy aminazy mihitsy ny fanatavitra sy fanahenatra amin'ny malagasy atsika zany satria manantena izy efa tsy malagasy tsony miely tena izy tsy malagasy tsony amin'ny fipitrahany any andafy dia manao Andriamanitra tsy misy zany eto Madagasikara dia zay fotsiny zany mba tiako apita amin'ny Kotolela Maitsoambo metezanao olobe satria mba efa raim-pianakaviana ihany manambady mandranaka ianao dia aleo zany mba atao ampahendrena ny zavatra atao eto amin'ny Facebook. Vao tsy maharaka kely anao ato amin'ny Facebook dia fa zavatra be dia be no tsy raha zay dia tsy inona moa tiako tenena amin'izany mahakasika ny vidéo tsy haiko na vidéo na sary fa za moa mbola tsy nahita ary tsy te hijery fa misy olona zany tena faly mihitsy faly amin'ny ataoko hoe fahavoazany hafa satria tsy zavatra nieritreretiny Meza andeha hanao zavatra ohatr' zany fa noho ny tsy nampoizina zany
dia niparitika moa le izy fa ny mahagaga mahita sy miezaka ianao mamaky commentaire amin'ny publication'olona maromaro, ao ny mandatsa, ao ny mandrangitra mihitsy ary ny tena zava-doza. Misy gazety ho za anankiray eto amin'ny République Madagasikara, sainanao alahina mihitsy namoaka sy nanao publication any amin'ny gazety zany, mampalahelo toe-tsaina. Efa tsisy mihitsy zany ny fanahenatra amin'ny olombelona sasany satria masahy manimba fiainan'olona tahaka reny. Zavatra ohatry reny zany tonga dia raisina hoe fanombana fiainan'olona satria zavatra tsy tokony aseho masoandro. Mino afa-tsy sitrapony izy tompony no nanaparitika an'ireny fa tratrany tsy nampoizina izy. Ary zay no isaorako ny fitondram-panjakana amin'izao fotoagna izay amin'ny alalan'ny ministeran'ny serasera sy kolontsaina mandray andraikitra avy hatrany satria mpanakanto io riariantsika malagasy. Eo ihany koa zany amin'ny mahavehivavy any meza marifonge zany aza rarotina zalahy ny fahalian'ny vehivavy fa dio ny fanalambaraka pabe maso ohatry reny, manana fanahenatra, manana fanatahotra. Io moa tsisy marina tsy poitra, isaorako manokana koa izy vatany sahy itory amin'izay eritreretiny namoaka an'iny horonan-tsary izay natao secret ho an'ny fiainany zareo tany. Fa io moa tsy maintsy poitra ny marina. Aleo andeha ny fanadiadiana izay ataony fitondram-panjakana, andeha ny fanadiadiana satria efa nameloko an'izany ny ministeran'ny serasera sy kolontsaina. Ary isany zavatra iadivany ny première dame vadin'ny filohan'ny Repoblika mafy ny fanalaratana sy fanalambaraka ampabe maso ary ny enina moa ary ny famoahana zavatra vetaveta izay manontohina ny soatoavina malagasy ampabe maso tahaka reny. Ipoitra ny marina, aleo zany tsy hisy afabela mihitsy na ny namoaka na ny naparitaka dia samy enjehany lalàna tany-tandalàna tsika eto Madagasikara dia rariny sy hitsiny raha handray fepetra amin'izany ny fitondram-panjakana. Ny fahitako azy ary tena miandro vokatra isika amin'ny fanasaziana ny olona fototra ny poiran'iny vidéo iny sy ireo minia manao partage. Aleo mba ampiarina amin'izareo ny lalàna fa efa lasa maty fanahy loatra ny sasany tsy manana fanahenatra, tsy manana fanatahotra, tianao dia zay tiany ataony eto amin'ny tanin'ny Repoblika Madagasikara manao ny fanjakana tsy misy. Aleo zany
samby jinja ny vokatra zay nafafy ny tsirairay dia misy hitandreman'ny hafa any amin'ny sisa manaraka. Sotra tompoko.